Rehevaoka malagasy retanora malala isany génération X, Y, Z. Rehevaoka paorina sy ampitondranany mangidy ary nitserany aina. Tompoko lasy tompoko vavy. Tsy afaka ny hatory fotsiny ao ampandrina ny tena manoloana ny fampahoriana atao atsika vahoaka malagasy. Manoloana ny zavamisy dia misy sosokevitra tia arosoko ho atsika rehetra ka mba miangavy anareo aho hiaino tsara aloha dia raha hitanareo fa pertinent le izy dia andao ampiarina mitodika aminareo satria ho anareo mpisehatra eny ambony kanja no voalaza amin'izany zay manana structure rehetrarehetra na GNZ zany, GNX na Y na SSDU na société civile na fiangonana sy ny sisa. Tena intergénérationnel zao ny combat fa tsy olona anankiray fotsiny. Mijery ny situation eto Madagasikara nanomboka hatramin'ny fitakina nataon'ny Clémence sy Babary Lili Rafarala. Inona ny phénomène déclencheur an'le situation zany hoe efa nisy any teo dia le nitondrany zareo an'le bidon iny teny amin'ny Sénat tadidinareo ngamba an'iny dia nisamborana any zareo dia nanomboka teo nanao relais ianareo Gen Z pardon dia aveo nareo Gen Z namoa ny Gen Y dia aveo ny Gen Y namoa ny Gen X tanareo izy manao effet domino dia rehefa nandinika an'izay effet domino zay dia ho zao hoe mijery ny tantaran'ny révolution nisy eran'izao tontolo zao dia hitako hoe tonga amin'ny phase-tsika zao amin'ny atao hoe désobéissance civile. Eny tompoko misy soratra masina amiteny hoe manajany mpitondra anareo kanefa mialatsiny fa en tant que réformé calviniste ny mandat ny mpitondra dia manan-kery raha toka c'est pour le bien du peuple. Fa raha miala mandat nametrahan'Andriamanitra azy ny fitondrana dia tsy manana ny légitimité intsony izany fitondrana zany. Légalité constitutionnelle sisa no ananany fa légitimité morale tsy misy intsony. Noho izany dia jereo reo ray aman-drenitsika tany aloha tahak'Andry Martin Luther King, Indira Gandhi, i Rosa Parks tamin'ny combat social nataony zareo dia inona ny nafany déclencher sy namoa ny olona rehetra dia ny désobéissance civile. Any gendarmerie ny sandry ny basy sy ny lefony fa atsika ny saina. Donc nous allons nous battre avec l'intelligence. Ho porofotsika eran'izao tontolo zao fa ny intelligence dia ambony noho ny sandry. Tsy manao réaction à chaud tsika, tsy manaiky ho azon'ny olona amin'ny fandrika ataon'ny olona amin'ny fampiasana hery. Désobéissance civile, non violence mais non coopérante. Averiko désobéissance civile, non violence, non coopérante. Désobéissance civile dia zao ity fireneny ty ny mampandeha azy dia ianareo any amin'ny machine administrative. Fantatro ary raha tsy teny betsaka eto aho fa betsaka ianareo no tsy mahazaka intsony ny fahampahoriana ny mpahitandrazana. Noho izany ny chaîne de commandement avy any ambony tsy maintsy mandalo aty amin'ny machine administrative, tsy maintsy mandalo aty amin'ny service rehetrarehetra. Noho izany dia anjarantsika ny manapaka an'izay chaîne de commandement zay amin'ny désobéissance civile. Raha izay faharoa manarakaraka an'izay mba hisiny visibilité internationale ho hitan'izao tontolo zao sy ny opinion publique mila manao opération ngeza be tsika eto zany dia tena eto no andrasana ny solidarité tsika rehetra. Mampiasa saina ho iaho fa tsy mampiasa sandry satria io no menjanahary atsika ny loha dia ho ampiasaitsika ny eritreretiko mandritry ny alina ity dia ho zaraiko amintsika eto. Nisy etsika anankiray tany Corée du Sud nataona mouvement christianina anankiray. Izy ity zany ivelan'ny combat social fa mouvement christian ny inspiré avako lui zany se documenter kely dia nanao zareo natao hoe chaîne de
prière fa tsy chaîne de prière chaîne humaine de prière zafady chaîne humaine de prière mivoaka ny trano daholo ny coréen du sud kristianina rehetra tam'izany dia tsy nanao filarina teny an-dalabe fa nilahatra nanaraka ny sisiny trottoir dia mifandray tanana dia eritreretinareo hoe des kilomètres de coréen du sud mifandray tanana dia hitany mpanao gazety iraisa-pirenena izany de tonga ry zareo hoe fa iny ty imaginenareo nge zany hoe isika rehetra eraka taminarivo isika rehetra eraky ny Diego isika rehetra eraky ny Majenga isika rehetra eraky ny Tuléar zay ny faritra rehetrarehetra mivoaka ny arabe daholo dia milahatra amin'ny sisiny trottoir de mifandray tanana de zay manana bidon jaune apetraka eo anoloany bidon jaune satria io ny symbole ny combatsika i Clémence Sibabardy Lilina ny idée atsika isorina zareo fa démocratisena am'izay le izy dia milahatra isika mivoaka ny varavarana ny tokotany tsy mandeha makeny amin'ny 13 mai tsika iny mbola hafa iny anjaranareo iny anaranareo iny raha tianao iny fa ty zany a chaîne humaine na désobéissance civile chaîne humaine na désobéissance civile mivoaka ny trano de milahatra mbaravaranao tsy mandeha na be antitra anao na tanora na zaza tsy mandeha lavitra de milahatra tsy milahatra moa zany fa manaraka ny sisiny arabe eo tokotanitsika tsirairay avy de eo tokotanitsika sika milahatra mifandray tanana ny gasy rehetra chaîne humaine en kilomètre de miaraka amin'ny bidon jaune eo aloha zay le izy de ao anatin'izay mangataka ao fangatahana ny aty arosiko eto de anjaranareo misorganiser sur terrain ahoana ny afahana manatateraka an'izany mangataka ao ny mpitondra fivavahana rehetra tsy resaka politika ity azadino fa nisy zany théologie de la libération zany ry mpitondra fivavahana nianatra an'izany tsika fahazamandainga any amin'ny faculté de théologie isorako any njakadala napatsaro an'izay zay taloha nanamborana azy ina ny théologie de la libération adina religieuse anankiray tany Amérique latine manoloana ny mafia dia io no ny créé ny théologie de la libération mangataka ny mpitondra fiangonana rehetra aho zay manana fitandremana amin'ny fotoana ivoana amin'ny arabe io mampaneno lakolosy tsy fantatro hoe pendant 4 minutes assourdissant mihitsy imaginenareo hoe ny lakolosy mpiangonana rehetra eraka taminarivo maneno lakolosy mpiangonana rehetra eraky ny Diego maneno lakolosy mpiangonana rehetra eraky ny Majenga maneno de isika milahatra mangina tsy misy miteny ohatran'ireny le hoe 1 minute de deuil reny satria ho fanajantsika andreo maty lavo tao anatin'ity tolona ity maty ny avatsika maty ny zanatsika noratraina ny prêtre-ny-razana dia mangina atsika de ny lakolosy no maneno de ny bidon jaune eo aloha fa miteny aminareo fa tsy maintsy manakoako erantany zany zay lazaiko hoe manana sandro zareo manana lacrymogène zareo tsika manana saina ampiasana ny tantara historien rehetrarehetra il faut creuser mila mitaditsika donc ny inspiration ko zany de la marche du sel ny Indira Gandhi tadidinareo Indira Gandhi tany Inde le hoe tsy mahazo mividy sira nefa besoin quotidien ny indien le izy de nandeha tongotra Indira Gandhi na 390 kilomètres de isan'andro izy nanao 20 kilomètres dia ny amaro ny olona izay nifandray tamin'ny Indira Gandhi de hoe tsy azo atao ny mividy sira ivelan'ny sira omeny britannique satria misy taxe de ohatra zao koa hoe tsy azonay atao ve misotro rano madio sy manana jiro satria zao no anaovana anay donc zany andao ary anao marche pour le bidon jaune de fa tsika tsy andeha lavitra eo tokotany chaîne humaine eraky Madagasikara mangataka atsika rehetrarehetra tsy haiko mihinany comité afaka organiser an'izany fa tena manondro andro anankiray ohatran'le nataony baba sy ina ho zany sy Clémence hoe manondro daty anankiray tsika manao an'io de eto tompoko
nareo mpiangona any amin'ny fiangonanareo teneny ny pasteranareo teneny ny moperanareo teneny ny mpitandronao aminareo teneny ny pastora aminareo tsy hoe tsy resaka politika fa resaka antsovonjy velominy lakilosy am'izay ora sy fotoana izay zay fotsiny tsika tsy mangataka hoe andana milaza-pakaritra rany arabe hoe miala rajoelona iny hafako iny fa ity resaka hoe silence désobéissance civile pacifique kanefa non coopérante non coopération ny objectif atsika tsy zany akory mety itenanareo hoe zany ve dia aomby oui azadiny fa zany natafavoaka ny combat tany Inde zany natafavoaka ny combat tamin'ny iza misy ty tamin'ny Rosa Parks zany natafavoaka ny combat tamin'ny Martin Luther King dikan'izay il faut se battre avec l'intelligence. Nous allons démontrer à ces ignares que le peuple malgache est un peuple fier, est un peuple intelligent. Nous allons utiliser notre cerveau contre lacrymogène. De witatsika hoe iza no mafy. Zay no afatra fohy sady lava dia alefako izy iny tsy haiko zay hoe iza no afahanareo manatanteraka an'izany za ty alavitra ty ialana tsiny fa raha sur place dia afaka mbananao an'izay fa de hoe eo nareo Gen Z, organisez-vous, Gen X, Gen Y, ASSDU, fikambanan'ny mpanakanto, politiciens, mpitondra fivavahana, donnons-nous la main. Ok zay ny fijerenarina antava. Oui, mety nanana casserole ny sasany misy tantara hoe ranona zao, on s'en fout. Androany, il faut que Madagascar soit entendu dans le monde. On souffre dans le silence. Digne. Nous sommes des enfants dignes. Tahaka nataony Mikolo reny, dignité humaine tsy misy ohatry reny. Reny natao hoe fandresena mezinezina hoe zazakely ohatran'ireny mahavita mitenir tête an'ireny reny avadiky sika ndray ny fomba fiady tsy voatery filarana ny dalambe ihany fa ho ampiasaina daholo ny tetika rehetra. Eto zany dia miantso ny historien rehetra, miantso ny avaram-pianary rehetra hoe karoy daholo ny fomba rehetra ahafahantsika manao tolona amin'ny fomba mihaja nefa ny pertinent. Zay zany le izy dia angataka atsika ao an'izay fikambanana manaraka an'izao zavatra zao mba hanaparitaka an'ity zarao dia organisons-nous asivy comité anankiray tsy fantatra hoe iza nanao an'izay fa heveriko fa ahafahantsika misarika ny mason'izao tontolo zao zany. Azadiny fa guerre de communication ny miasa eto. Mahay communication ry zareo ao fa tsika koa mahay ary ny communication tsy voatery le paillettes sy resaka mamirapiratra fa l'intelligence. Zay le izy. Ao anao zany soratra masina kendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromalala. Io izy io. Désobéissance, non coopération, nefania mampiasa ny fahendrena sy ny tantara nisy teto amin'izao tontolo zao. Makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino samy hitahin'Andriamanitra mirary sotopoka. Force à nous. Avec le peuple, nous vaincrons.